ny Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly ary ny Fikambanana Mampiely Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa MAMATONALINA izao? Andro faharoa, Andriamanitry ny ankehitriny sy ny hoavy. Faly miara-bantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana MAMATONALINA atolotry ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly, ny Tohivakan'ny Fahamarinana ary ny Fikambanan'ny Mampiely Baiboly Malagasy izao. Iresantsika ny lohahevitra hoe HATSANGAN'ANDRIAMANITRA ny FIRENENA MIBEBAKA. Araka ny Jeremia 4:30 andin'ny 5 manao hoe anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy hitsarako amin'ny asa soavako azy ary ny fatahoranay dia ataoko ao am-pony kosa. Jeremia 4:30 andin'ny 5-15 miarahantsika mamakafaka amin'ity anio ity, izay ahafahantsika mijery ny lohahevitra hoe Andriamanitry ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy io Andriamanitsika io. Andriamanitry ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy io Andriamanitsika io. Ary ndray mandeha Mosesy raha nyteny hoe inona ary nolazaiko ny momba anao hoe iza naniraka, dia izy amin'ny Exodus 7:14 manao hoe ahoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Zany hoe lay Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Dia ho tarafitsika amin'ity Jeremia 4:30 andin'ny 4-15 ity izany. Meloha izany no dia ndao apetraka tsika eo am-pelantanan'ny Tompo izao fotoana iarahantsika izao. Vavaka isika. Raha eo misaotra anao zay raha mbola omenao fotoana afaka mandray ny afatry ny teninao. Atao anatin'izao fandaharana MAMATONALINA izao. Ny fanirinay iloavy lalan'ny fanainao masina zany teninao zany any am-pony tsaray avy izay mandray izany na iza toerana misy azy. Dia ilay fanainao mpampianatra, mpanolotsaina, mpampahery, mpitaridalana ane no tsapana indray raha mandray izao teninao izao izahay. Dia ataonay ny zavadrehetra ho voninahitra ianaranao rery ihany. Ny anaranao Kristy Tompotianay. Amen. Ndeo vakiko aminao ary lay Jeremia 4:30 andin'ny 5-15 ary vakiko amin'ny Baiboly tika teny ombona eto Madagasikara na ny DM izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanjo ny tantara Jeremia fa nisy afatry ny Tompo ho azy nanao hoe ho avy any aminao i anamela zanakalain'ny Saloma raha laindrainao momba ny sahany ao anatota. Iangavy anao izy mba hividy io saha io satria anao no avany akaiky ka mananjo anavitra hividy azy. Arak'izay nolazain'ny Tompo dia tonga tany ampoko tao an-kianja fiambenana tokoa i anamela zanadralay ndraiko ka niteny tamiko hoe tokony hovidinao sahako izay ao anatota ao amin'ny tanin'ny Benjamina fa ianao no avako akaiky ka mananjo anavitra sy hananazy. Koa fantato tamin'izay fa ny Tompo tokoa no efa niteny tamiko dia novidiko tamin'ny anamela zanadralay ndraiko ny sahany tao anatota ary nalohako ny vidiny dia sekely volafotsy 7 nataoko dika roa mitovy ny taratasy fivarotana teo mason'ny vavolombelona no idiko tamin'ny tombo-kasehako ny dikan'ny taratasy fampivarotana iray ary nolanjaiko tamin'ny mizana lanjan'ny volafotsy. Avy eo dia nalaiko ny dika taratasy fampivarotana vita tombo-kase arak'izay nitakiany lalàna sy lay dika iray misokatra ka dia natolotra ny Baroka zanakalain'ny Neria sady zafikelyny Masea teo masony anamela zanadralainy ndraiko sy teo mason'ireo vavolombelona izay niarana anao sy ny taratasy fivarotana ary teo mason'ny jiosy rehetra nipetraka teo kianjan'ny fiambenana. Dia teo mason'ny olona rehetra teo nanodidiko ny Baroka hoe zao no lazain'ny Tompony izao rehetra izao sady Andriamanitry ny Israely. Raiso ny dikany taratasy fampivarotana
voa isy tombo-kase sy ny dika iray misokatra ka apetrao anaty sy ny tanymanga mba votahiry maharitra ela fa zao nolazay ny tompony zao rehetra zao sady Andriamanitra Israela mbola isy trano sy sa ary tany boaloboka hovidina indray am'ty tany ity. Raha maso manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Zany Jeremia toko faharoa amby telopolo andiny faina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo zany miarahantsika mijery ary ezahantsika atakarana no momba lay Andriamanitsika, lay Andriamanitry ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Raha verenantsika kely ny tantara Jeremia faharoa amby telopolo ty de nogadray ny mpanjaka tao an-dapy Jeremia mba tsy teny amin'ny vahoaka kanefa tsy mahasakana an'Andriamanitra hiteny amin'ny Jeremia zany. Jeremia ny voasaka ny mpanjaka tsy teny amin'ny vahoaka fa ny mpanjaka tsy afaka nanakana an'Andriamanitra tsy teny amin'ny Jeremia. Jeremia manko no nampitondrain'Andriamanitra ny teny hoe ianareo indray de ho baba ny Babilôna ary ianao io mpanjaka de hoentina ny Babilôna koa ianao, de tezitra be ny mpanjaka tam'izay ary zay nahatonga azy naka ny Jeremia de nigadrainy tao andapa. Fa tao andapa ihany koa Andriamanitra namangy ny Jeremia de niteny taminy ary anakay tamin'ny zavatra nitenen'Andriamanitra tamin'ny Jeremia eo amin'io Jeremia toko faharoa amby telopolo andin'ny fahenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo de nasain'Andriamanitra nividy tany, lay tanyny zanadralahany rainy zany hoe cousin i Jeremia. Nasain'Andriamanitra nividy ny tanyny anamela Jeremia de mampierikeritra ihany ny zavatra tao anatin'izany hoe Jerosalema ho babo, Jerosalema ho ravo, kanefa nasain'Andriamanitra nividy tany i Jeremia. De mampierikeritra satria nasain'Andriamanitra nividy tany izy na de heverina tsy misy ilana an'izany azy raha ny zavatra iainan'izy ireo ny jerena. Atao inona ny tany, ianao efa lasa babon'ny Babilôniana. Kanefa zany zavatra zany matoa Andriamanitra nampanao zany a de hanehoan'Andriamanitra fa mbola hiverina eo amin'ny taniny jiosy. Ary zay afatra tian'Andriamanitra nampitaina tao anatiny hoe tena mbola hiverina amin'ny taninareo ianareo. De zao Jeremia ny asaiko ataonao a vidio ny tany ary alefako aminao a ny zanakalainy rahalahindrainao Saloma de ianamela zany alefako aminao izy de hiteny aminao izy hoe mba avidio ty tany ty de tonga tany tokoa anamela de niteny hoe tokony hovidinao sahako zay ao anatota ao amin'ny tanin'ny Benjamina fa ianao no avako akaiky fa ka mananjo anavitra sy anana azy. De niraisiny Jeremia tena avy amin'Andriamanitra zany de nividiny ny tany mba hanehoana fa mbola hiverina ao amin'ny taniny jiosy. Eto ny ahitantsika taratra fa ny Andriamanitry ny Baiboly de Andriamanitry ny lasa, Andriamanitry ny ankehitriny ary Andriamanitry ny ho avy. Andriamanitry ny lasa izy lay nitondra ny zanak'Israely namponina azy tao Israely nahatonga azy ho firenena. Andriamanitry ny ankehitriny izy lay niteny hoe ianareo de ho babo ary babon'ny Babilôniana izy tamin'io de niteny tamin'ny Andriamanitra fa Andriamanitry ny ho avy koa izy satria izy de efa niteny fa afaka 70 taona de mbola hiverina amin'ny tany indray ny jiosy. Ny Andriamanitra ny Baiboly ve de tena Andriamanitry ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Ary zay no nahatonga azy vao niteny tamin'ny Mosesy lazao hoe zao lay izy hatrizay
ka ho mandrak'izay. Inona ny dikan'izany? Ny tompo lay talosy ankehitriny, izy no izy mandrak'izay. Io le Andriamanitra taloha, io le Andriamanitra ankehitriny, ary mbola io le Andriamanitra ny ho avy. Izy no Andriamanitra ny lasa, izy no Andriamanitra ny ankehitriny, ary izy no Andriamanitra ny ho avy. Ary ireo vanim-potoana telo ireo no misy azy, lasa, ny ankehitriny, ny ho avy, de misy azy daholo reo, satria ny lasa teo ambany masony, ny ankehitriny hitany, ary ny ho avy tsisy miafina aminy. Noho izany de azontsika anankinana ny amintsika izy, satria ny lasantsika, ny ankehitrinytsika, ny ho avintsika de ho pelatanany, ary azontsika ankinina aminy zany vanim-potoana telo zany, na ny lasa, na ny ankehitriny, na ny ho avy. Andriamanitra ny lasa izy, ary Andriamanitra ny lasa izy de zao hoe matetika ny olona voafandroka ao anatin'ny lasa ny sasany amintsika, ary rehefa voafandroka ao anatin'ny lasa de tsy afaka mandroso ny fiainana, ny rahatra, ny tsy fahombiazana na tonga atsika tafahitsika sy malemy, paralysé. Ny tompo Andriamanitra tsy toa nefa de izy le Andriamanitra ny taloha, izy no Andriamanitra ny lasa, ary afaka manasitrana antsika, manafitra antsika, ary manafaka antsika. De zay no mila tadidiana hoe tsy voatery andevon'ny tantarantsika intsony isika, satria izy ny tompon'ny tantarantsika, izy ny tompon'ny tantaran'ny fiainan'ny zanak'Israely, fa mbola izy koa ny tantaran'ny tompon'ny fiainako, ny fiainanao, ny fiainan'ny firenentsika. De azontsika an-tsaina ve zany hoe izy no afaka manasitrana, izy no afaka manavotra, izy no afaka manafaka, zay mety lasa mamatotra atsika rehetra. Fa Andriamanitra ny ankehitriny koa izy, ary misy olona indray mihitsoko am'izao fotoana zao ny fiainany, matsiaro tsy manan-keriova intsony, hiara-ny lasa izy, ary matahotra ny ho aviny. Ny tompo Andriamanitra tsy toa nefa de lay tsy miova, matsy an'io ary mandrak'izay. Izy no Andriamanitra ny ankehitriny, ary afaka manova antsika dieny zao izy, afaka manome fanantenana antsika dieny zao izy, afaka manarina antsika dieny zao izy. Noho izany tsy mila mahatsiaro ho tsy ho tafavoaka zany intsony ianao, satria ny Andriamanitsika de ny Andriamanitra ny ankehitriny, ary ny Andriamanitra ankehitriny izy Andriamanitra ny anio, de Andriamanitra miasa am'izao vanim-potoana misy atsika izao. Andriamanitra ny lasa, Andriamanitra ny ankehitriny, ary Andriamanitra ny ho avy ny Andriamanitsika. Misy amintsika indray matahotra ny ho avy, matsiaro-tahotra sy tebiteby, isika mieritreritra ny zay mety hitranga rapitso sy rafakapitso. Ny tompo Andriamanitra tsy toa nefa lay tompo ny ho avy, izy no Andriamanitra ny ho avintsika, ary izy no miteny manao hoe fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo hoy Jehova, de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Inona ny dikan'izany? Tsy tokony atahotra ny ho avy intsony isika, satria ho pelatana ny ankehitrinytsika, ary mbola ho avy ny tsara zay ampanantenan'ny olona zay manaraka azy. Ny Andriamanitra ny Baiboly ve? Andriamanitra ny lasa, Andriamanitra ny ankehitriny, ary Andriamanitra ny ho avy. Ary zany ny zavatra tiany tenenina tamin'ny zanak'Israely raha ny aina tao anatin'ny fahababona izy ireo, de Andriamanitra efa nampanantena fa mbola hiverina eo amin'ny tany indray izy, mbola hisy tany ambolena eto, mbola hisy tany amokatra eto, mbola hisy tany hovidiana eto. Ary zany le Andriamanitritsika, Andriamanitra mahita ny zavatra ho avy, Andriamanitra mahalala ny zavatra ankehitriny, ary Andriamanitra mifehy ny zavatra teo aloha. Noho izany ny lasa
dia fotoana fahatsiarovana, souvenir. Ny ankehitriny dia fotoana ny asa, action. Ary ny hoavy dia fotoana ny tetika asa na projet. Ka inona ary ny fahatsiarovana tsaroantsika amin'ny fiainan'ny firenentsika, amin'ny fiainanao manokana, ho amin'ny fiainan'ny ankonanao, ho amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Inona azy ny asa mila atrehako, atrehan'ny firenentsika, ankehitriny. Ary inona aza ny tetika asan'Andriamanitra ho amiko, ho aminao, ho amin'ny firenentsika, ho amintsika tsiraray avy. Tena ilaina ny mahay mitantana reo vanim-potoana telo reo, dia ny lasa ny ankehitriny ary ho avy zany. Tena ilaina mitantana reo vanim-potoana telo reo arak'izay tokony ho izy. Mila mahay mitantana ireo isika ampahendrena, izay anome antsika saina milamina sy fiainana voalanjalanja. Rehefa haitsika miaina ny lasa ny ankehitriny no avy, dia manana fiainana voalanjalanja na vie équilibré isika. Misy manko olona sasany dia mitaritarika ny lasa ny toy ny vato ka manaka anazy tsy ho lasa lavitra. Ary zany no olan'ny zanak'Israely matsiaro ny lasa. Ny tempolo taloha ny tongolo tany Egypte fa zao ny zavatra tenenin'Andriamanitra, aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Raha te handroso ianao, aza variana mitodika any ivelany, fa ny fiainana dia mbola mitohy. Fa misy olona sasandray miaina amin'ny ankehitriny fa mandany ny fotoanany ankehitriny amin'ny zava-poana, mandany ny fotoanany ankehitriny amin'ny zava-poana. Ary zay nahatonga ny tenin'Andriamanitra mbola toko 4:7-10 manao hoe toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriany. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriany. Fa tena misy olona mihodinkodina fotsiny, tsy lasa sady tsy mandroso ny tsy miembotra eo amin'ny fiainana, satria lany andro amin'izao fiainana izao, mandanindany fotoana amin'ny tsisy dikany. Fa misy koa ny olona raha mijery ny hoaviny, misy olona sasany dia mamolavolan'ny hoaviny tenany amin'ny nofinofy tsisy dikany, amin'ny nofinofy tsisy dikany. Zany hoe mandrevirevo fotsiny fa tsy tena hoe ahoana. Dia hoy izy Isaia 5:15 zay manao hoe ho tahaka ny olona mosarena manonofo mihinana, kanjo taitra dia nona ihany ny kibony. Ho tahaka ny olona mangetaeta manofonofo misotro, kanjo taitra dia trotraka fa mbola maina ihany ny tendany. Zany hoe maninona? Nofonofo fotsiny fiainana. Fa ny zava-dehibe dia zao, mila manana fijery tsara no avy isika, ary mila manao zavatra mba hatateraka izay vina eo amin'ny fiainantsika. Ny Andriamanitra ny Baiboly, Andriamanitra ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy. Nitantana ny fiainan'ny zanak'Israely izy talohan'ny fahababoana, nitantana ny fiainan'ny zanak'Israely izy tao anatin'ny fahababoana, ary hitantana ny fiainan'ny zanak'Israely izy tao aorianan'ny fahababoana, satria izy ilay Andriamanitra tompon'ny tantara. Eo am-pelantanana na ny lasa na ny ankehitriny na no avy, dia ho anasy ho anao koa zany, ho an'ny fiainan'ny firenentsika koa zany. Noho izany andao apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny ankehitrinytsika, ny ho avintsika. Andao apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fanasitranana, ny lasantsika, mba hahafahantsika mandroso ho amin'ny ho avintsika. Andao apetraka itsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izay mahasoa ny firenentsika na ny ankehitriny na no avy. Fa sambatra ny firenena izay manana Jehovah ho Andriamanina. Ka raha hoe hatsangan'Andriamanitra ny firenena mibebaka, dia zao, rehefa manantona azy isika mitondra ny ankehitrinytsika eo anatrehany, ary matoky azy ny amin'ny ho avintsika, satria ilay Andriamanitra ny lasa, ankehitriny ary no avy ny Andriamantsika. Dia zao no lazainy ao amin'ny 5:40
eo amin'io Jeremia 4:30 hoe dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy tsarako amin'ny anasoavako azy ary ny fatahoranay dia ataoko ao ambony kosa. Vavaka isika misaotra Andriamanitra ny fahafahanay mahatsiaro fa ianao ilay Andriamanitra ny lasa ny ankehitriny ary no avy. Aza vela ho variana mijery ny lasa izay fataovy mahay miaina ny anio hanomananay no avy eo anatrehanao. Apetrako ampelantanao ny fiainanay mba olona mahatoky fa ianao no mitantana anay dia tena mahatoky anao izahay ka na ny ankehitrinay na no avinay na ny lasanay nandratra anay na nahirana anay dia eo ampelantananao no mahasoa anay. Dia misaotra ny fahafahanay mivavaka ao an'ity firenena ity kosa satria ianao no afaka manangana an'ity firenena ity raha tena mibebaka marina tokoa izay ny amin'ny lasanay ny amin'ny ankehitrinay zay zavatra tsy araka ny sitraponao mba hahafahanao manangana no avinay. Dia misaotra Tompo fa tianay ianao dia manome anay fotoana indray mbola afaka mametraka ny fiainanay ao ampelantananao. Voninahitra dia ho anao hery ihany. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika 3:30 andininy fa 5:30.